Ny fandarana zosy andraikitry ny olo-pirenena no arahinao amin'izao fotoana izao, faly miarabanao ny tokantrano ny tenako. Ny zo ananan'ny olo-pirenena anankiray eo amin'ny lafin'ny fahasalamana no entina aminao indray androany. Mahaliana sy mahavariana ny fanadihadiana ny rahanay tamin'ity renim-pianakaviana iray ity, izay nanana zanaka narariny kitrotro satria sady mpitsabo ihany koa ny tenany. Indrindra aloha mareny tona fo mahita zanaka marary zany. Ny fihetseham-po nefa ny tsy azo atao amin'ny fitsaboana dia hitako hoe ny tokony ho izy dia dokotera hafa dokotera namana hafa mikarakara ny zanaka satria efa lasa miditra ilay fihetseham-po dia tsy mety. Mpitsabo kosa nefa fantatro fa efa misy fahasarotana na complication kitrotro dia tokony tonga dia entina mitombo-pahasalamana avy hatrany fa tsy tazomina hatrany. Ny délestage misy foana matetika be ary maharitra. Ny groupe électrogène fa araka filazan'ny mpiandraikitra teny tsy misy nefa hôpitaly. Dia miandra ilay izy mivelona zany nefa ilay zaza misy fitsaboana atao aminy isaky ny adiny 3 mila courant dia nefa indraindray tonga ny adiny 3 mbola tsy miverina ihany ilay courant. Izay iray faharoa manarakaraka an'izay ny fitaovana tsy ampy, tena tsy ampy be mihitsy. Asiako ohatra fotsiny hoe ny fahatran'ny fanafodin-jaza araka ny kilaony dia nefa ilay fandanjana zaza mihitsy no simba. Dia ahoana moa ny ahafantarana ny kilaon'ilay zaza raha tsy ho lanjaina ilay zaza. Dia ho amin'ny zanako manokana izao dia ny kilaony efa kilaony tamin'ny tapa-bolana lasa no teneko dia izay nanaovana fatran'ilay fanafodin'ilay zanako tamin'izay tonga tany. Izay zao dia efa hitako hoe détail nefa ny anamariana hoe ny fitaovana koa dia tena tsy ampy sady tsy ara-dalàna mihitsy. Ny fahatelo manarakaraka an'izay tsy fahampian'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny toe-javatra tahaka ireny circonstance épidémie hoe arety mifindra zany be da be ny mpiasan'ny fahasalamana tokony mobilisena nefa tsy ampy. Nandritra ny 420 ralatsaka na teny amin'ny CHU Andohatapenaka dokotera ray sy infirmière ray ireriany no garde amin'ny alina miandraikitra efatra misy fandrinana kenina. Dikan'izay marary 420 zany no sahan'ny dokotera ray infirmière ray anatin'ny alina anankiray. Izay marihana fa feno daholo ireo fandrina 420 ireo dia arak'izay teneko izay hoe tsy ho voasahan'izy ireo daholo zany na dia hiezaka tahaka n'inona izy ireo. Izay mampatonga ny hoe misy lesoka anatin'ilay izy. Ny fanjakana mihitsy no eto tiako hoe tanina mba hijery akaiky ny fahasalamam-bahoaka. Raha ohatra misy ny fampandrosoana tokony atao voalohany indrindra amin'ny firenena anankiray dia ny amin'ny fahasalamana satria fahasalamana voalohan-karena. Raha ny tena marary tsy afaka hiasa mihitsy. Nataoko hoe zanakao marary, ny zanako marary tsy afaka miasa. Dikan'izay tsy productif koa zany na zaho marary na zanako marary. Tsy androso mihitsy ilay firenena. Dia ny fahasalamana zany tokony atao anisan'ny voalohalalana resaka fampandrosoana firenena zany mba productif ilay firenena. Dikan'izay tokony anisan'ny ministère azo budget bebe kokoa indrindra ny ministère amin'ny fahasalamana. Voalohany indrindra anatsarana ny toe-tobim-pahasalamana sy infrastructure mpanjakana efa misy manana fitaovana manaraka fenitra
fitaovana tena mahavita azy dia manaraka ny fivoaran'ny médecine amin'izao fotoana ihany koa mba ho tsara kokoa ny qualité de service. Fa manarakaraka an'izay manana ny mpiasan'ny fahasalamana formation continue. Le formation moa zany tokony tsy hoe rehefa tonga mpitsabo dia izay dia vita fa mivoatra hatrany ny médecine dia tokony formation hatrany matetika mpiasan'ny fahasalamana hatrany amin'ny docteur hatrany amin'ny infirmier paramédicaux sns enina ny administration amin'ny hôpital azy tokony an'izy foana ny formation anatsarana ny qualité de service hitomboany ny compétence zany koa mila voly zany ary délestage tsisy ninaza vita sy tsisy courant zany hitako tsy mitombona mihitsy zany hoe hôpital mpanjakana tsy manana na développé électrogène ary ny toerana misy fahasalama misy marary reny mihitsy no tokony misy courant foana no toerana hafa dia izay zany tokony hoe anisany arenina voalohany indrindra izay angamba ny azoko lazaina arakevitra amina hoe mpitsabo anatin'ny hoe miasa anatin'ny fahasalamana sy amahareny nanana zaza marary tanatin'ny fotoana hoe mitovy amin'olona rehetrarehetra ianao mba mipetraka amin'ny plasin'ilay marary koa izay ngamba ny azoko lazaina. Mila mahafantatra sy mitaky ny malagasy fa raha marary izy na tsy salama ka manantona ireny toeram-pitsaboana ireny dia manana zo izy ho karakaraina fa manana zo ihany koa izy ny hisitraka fitaovana ary fomba zany hoe fitaovana manaraka ny fenitra tokony ho izy fitaovana zay ilainy mifanaraka amin'ny aretiny mba ahitany fanasitranana ahitany fahasalamana eny amin'izay toeram-pitsaboana atoniny mifanaraka amin'izay volananany eo ampelantanany izany dia manomboka any amin'ny efitrano fatorian'ny marary ny kalitaon'ny fandriana atorian'ny marary ny fahadiovan'ny fitaovana sy ny fahampian'ny fitaovana izay ampiasaina amin'ny marary ary amin'ny ny fidiovana sy ny fivoahana hita eny amin'ireny tobim-pahasalamana ireny eny fa na dia any amin'ireo hoe efitra mitambabe na ny salle commune no etsotsika anazy. Ny antony dia tsy fampiatsara velatsia isika fa ny olona manam-bola na ny olona manana fahafahana manantona n'ireny fitsaboana tsy miankina na hôpitaly tsy miankina fanjakana ireny dia mitsoaka ny hôpitaly mpanjakana fa ny sahirana ny tsy manana dia miaritra sy tsy maintsy manaiky izay tolotra misy eny amin'ireny hôpitaly mpanjakana ireny na eo ary ny antony tsy fahatombanana ara-pitaovana izay matetika hitantsika mazana ohatrany hoe endrika milaza ireny zavatra ireny hoe zaranao raha misy an'io hitsabonanao dia mila mifaly amin'io ianao fa io ny ananan'ny hôpitaly mpanjakana aloha amin'izao io ny fitaovana misy aloha amin'izao na misy ary ny fahasimban'ny fitaovana na misy ary ny hoe ny fitaovana tsy mifanaraka amin'ny filan'ny daholobe dia manaiky mandrakariva ireo olona tsy manan-katao satria tsy misy anoharana izy dradradradraina mandrakariva eto fandaharana fa izany ilay atao hoe tsy fanajana ny zon'olombelona fanavakavahana no ilazana izany na ilay atsotsika hoe discrimination ka mamono tanteraka sy mifanohitra tanteraka amin'ny mahaolona manarakaraka an'izay tsara mpahafantarina anao fa tsy ny vola ny mahasamihafa ny zo ananan'ny olona tsirairay avy fa mitovy zo ny olona rehetrarehetra mitovy zo ny marary rehetrarehetra ary amin'ny lafiny rehetra satria iray ihany ny aina ary sarobidy izany aina izany. Hôpitaly mpanjakana ho an'ireny sy ny zazany etsy ambony-mianatra na havarinanay ny adio sy ny atsarany tanàna ny voninkazo sy ny zava-maitso ary ny tsy fisian'ny fofona anakely akory ary amin'izany hôpitaly mpanjakana izany tsy nahitanay loto sy fako eny amin'ny lalana sy ny rehetra eny tena malalaka ny toerana tsara ny rivotra
mahafinaritra ny maso ny mahita ny manodidina ary amin'ny mahopitalim-panjakana azy dia mirary ny sarany toy izao toerana izao no mendrika ny zo mahaolona ary sahazany marary satria izay marary tokoa mantsy no andrianina fitaratra ho an'ny hopitalim-panjakana rehetra misy eto amin'ny firenena ity hopitaly iray ity ary tokony ho toy izao avokoa ny toeram-pitsaboana rehetra mandray marary mba ho voahaja ny zon'izy ireo noho ny fiparitahan'ny kitrotro amin'izao fotoana izao sy mba hahafantarantsika ny fomba fiasan'ny hopitaly mahatonga izany toerana izany ho madio sy voakolokolo ary dia ny mpitsabo tompony andraikitra voalohany ao amin'izany toeram-pitsaboana izany no niresaka taminay ny kitrotro zany aloha dia aretina avy amina virus no mahatonga anazy ary ny olona rehetra mety ho foany daholo hatramin'ny zazakely hatramin'ny olon-dehibe ny trangana aretina dia matetika manafy menamena amin'ny maso misoroka ranomaso be misoroka ranolely be mikohaka mety hivalana koa dia misy masaka taty anaty vava-ty matetika vinabizaka be malakoa dia avy eo misy mipotra zany misy bouton-mipotra amin'ny vatana menamena retina manahilakirana ihany satria amin'ny mahavirusy anazy dia tsika olombelona tsy manana fanafody mamono virus tsy mba ohatran'ny bakteria izy io ka hoe asina antibiotika dia maty fa tsy maintsy niery fiarovana ihany zany miady retina mandresy anazy ny fisorohana dia misy ny vaccine moa zany ny fisorohana voaloha hoentina miaro analefaka ny trangana-retina marina le misy olona vita vaccine nefa mbola fohy ihany ny antony dia satria ny vaccine dia miaro amin'ny le fahasarotana na forme grave sy ny forme compliqué zany ilanatsiny amin'ny teny paiko fa tsy hoe rehefa vita vaccine dia hoe tsy fofo mihitsy mety ho fohy ihany zany ianao fa mba voaro amin'ny fahasarotana sy ny complication moa zany ny tena marina sy ny forme grave zay zany ny fisorohana voalohany vaccine ny fisorohana faharoa dia ny sakafo ara-pahasalamana satria ny kitrotro dia manahirana be ary miteraka fahasarotana na complication matetika amin'ny zaza tsy ampy sakafo malnutrie na amin'ny zaza tsy ampy vitamine A dia isan'ny tena manahirana izy rehefa ohatra ka hoe tsy ampy vitamine A na tsy ampy sakafo dia ho an'ilay zaza le efa manana aretina mitaiza manokana koa moa zany le hoe misy areti-po misy aretina mitaiza reny reny koa izy mety hoe mitarika fahafatesana fa raha ohatra ka zaza tsy maninona loatra ampy sakafo ara-dalàna tokony tsy aninona raha ohatra ka vao mitranga ny aretina dia manatina mpitsabo dia zahana dia mena fanafody sahaza satria ny antony tena mahatonga an'le hoe mety misy ny fahafatesana dia tara loatra matetika ny fitsaboana no tara vao manatina toro-pahasalamana dia mety efa very rano be le zaza lasa déshydraté tegna na efa fizaka loatra dia zay mahatonga anazy hoe mety mitranga ny fahafatesana mety ho fohany koa ny olon-dehibe matetika ny fivalana tena betsaka hitan'ny olon-dehibe sarosarotra kokoa noho ny zazakely satria le toe-batan'ny olon-dehibe efa tsy vonina andray virus loatra intsony fa ny fahazazana ny tena vonina andray an'le virus sy ametraka ny atao hoe anticorps mémoire immunitaire dia zay mety manelakirana koa amin'ny olon-dehibe izy te mahopitalim-panjakana anazy dia manaraka ny politika ministère-ny fahasalamana ny hoe offre de service na nytolotra nytolotra zany dia misy nytolotra rehetra ho an'ireny sy ny zaza dia io moa amin'izao fotoana izao efa ezahana ny hoe fanatsarana ny fitsaboana fijerena ny mahaolona humanisation des soins dia efa ela misy fotoana maromaro zany efa miezaka mijery an'izany misy ny fampiofanana ny mpiasa fitaizana ny mpiasa amin'ny tolotra mahafinaritra sy mahafapo ny mpanjifa dia miezaka amin'izay dia zay ngama mety mahatonga ny hopitaly hoe miafaka kely ary io moa zany ny vinan'ny hopitaly hitantsika amin'ny affiche reny matetika hopitaly amintsika ary hopitaly maitso hopitaly nahomiara dia miezaka izay manatratra an'izay dia vao misy ny olana namitranga ny olana dia vahana izay foana zany ny fomba nitondrana ny hopitaly hatramin'izay hoe miezaka mandray lesona sy mandray fanakianana kritika
dia fanitaizana tamin'izay moa zany mpiasa dia izay io koa moa zany le misy an'le hoe fomba fiasa le hoe 5S tsy haiko na efa hainao tsy mbola hainareo misy karazana méthode japonaise zay moa ampiarinay zany atao amin'ny hôpitaly ny 5S karazana fomba fiasa izy io entina manatsara ny kalitao aty amin'ny fomba hôpitaly qualité mihitsy zany le 5S moa zany le hoe S anankidimy ny fiangana misy hoe sokajena sovana sasana soratana ary saitsaina ireo zavatra zany ny tena atao zany hoe karazana méthode de travail hoe mila manao tri fitena ny déchet mila mandamina ny espace de travail mba ho ergonomique mila madio mila mangirana dia mila standardisena mila soratana mila atao processus na protocolisena ny zavatra dia mila pérennisena tokony hatsapany olo pérennisena tsirairay hoe sarobidy ny fahasalamana raha tsy tsapany mahasarobidy ny fahasalamana mantsy dia tsy sorara iny ny fahasalamany ary tsisy varany le izy ho anahy manokana zany hoe mila responsable ny olona mila tompona andraikitra ny fifanarahana raisam-pirenena dia manana fahefana bebe kokoa noho ny lalàna araky ny 5/7 andalana faefatra ao amin'ny lalàm-panorenana ny fanjakana malagasy na ny firenena malagasy dia ao anatin'ny antoko ho an'ny fampiarana raisam-pirenena momba ny zon'olombelona izany hoe voafatotra ary manana adidy aloha voalohany indrindra ny mpitondra firenena sy ny fanjakana malagasy ary voafatotra ireto andraikitra anankitelo ireto dia ny adidy anaja ny zo zany hoe ny zo maolona adidy iaro ny zo zany hoe ny zon'olombelona ary ny adidy ampiatra ny zo zany hoe ny zon'olombelona ao anatin'ny fifidianantsika amin'izao fotoana izao zany hoe mila filoa ny vahoaka malagasy filoa sa miteny mihitsy apabe maso ary miteny sy milaza amin'ny atsipiriany fa anaja izany adidy izany anaja sy anatanteraka izany adidy amin'ny hoe manoloana ny zon'olombelona izany satria mirehefarehefa amin'ny tany mihitsy zany hoe fanajana sy fanatanterahana fametrahana ny zon'olombelona izany eto amin'ny firenetsika ary tsy amin'ny akapobeany fotsiny no ilazana izany fa amin'ny atsipiriany mihitsy mba hahafantarana hoe aiza ny tokony ho amboarina izany filoha zany hitondra ny firenena izany mahakasika ny zon'olombelona aiza no ahitany vahoaka malagasy taratra hoe misy fiovanany andavanandro mpiaina nisam-batan'olona satria voaja ny zon'ny malagasy voaja ny zon'ny tsirairay avy eo amin'ny lafiny rehetra fa tsy eo amin'ny lafiny fahasalamana ihany satria mantsy ny tsy fanajana ny zon'olombelona ane dia tsy fanajana tsotra zao ny ilay olombelona fosaina vatana fanahy ary ny fitiavan-tena no mahatonga ny zon'ny malagasy voahosihosy ary me voahosihosy ny zon'ny malagasy mandrak'izao izay no tena hitakina mihitsy ny hoe mila filoham-pirenena sa milaza sy hiteny ary anambara metoky amin'ny malagasy hoe hitandro toy ny anak'Andriamaso zany hoe zo mahaolona izany satria sarobidy zany mahaolombelona izany ary sarobidy ny fametrahana hasina ny vahoaka hoentinao sy ny olom-pirenena beazina ao anatin'izany fanjakana izany izay sy izay indray ara ny fotoana ny arahako taminao androany ny famerenana ny fandaharana dia hitanao amin'ny YouTube na amin'ny Facebook ny MBS ary ny fifaneraseranao sy ny laharana hifaneraseranao amin'ny fandaharana dia hitanao eo ambanin'ny fahita lavitra eo mirary soa mandraka ivanao ny tenako tompoko ary mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny heriny toy izao indray